Nisy ny hetsika antsoina hoe opération racolage no tanterahan'ny commune Antananarivo renivohitra ny ATT ny polisin'ny boriboritany fahadimy ny arahana tamin'ny fikambanan'ny coopérative tamin'ity andron-droany ity vokany ary fiara enina no tratra nampidirina tamin'ny sehatry ny forera vetrany moa izy ireo ary ny ampy lamandy ihany koa. Niompana tamin'ny fanagiazana ireo fiara tsy manara-dalàna toy ny tsy fandalovana eny amin'ny tobim-piantsonana fa avy hatrany dia maka olona eny rehetreny na koa ireo fiara tsotra mitatitra olona tsy ara-dalàna. Raha ny andro ho an'ny manokana dia ireo zotra mampitoy any Antananarivo sy Antsirabe no nanomboana ny hetsika. Tamin'izany nahazoana loharano-baovao fa maro ireo toerana ahitana izay tsy fanaran-dalàna izay toy ny eny Anosy, parkina GRA hôpitaly, akaiky ny gastro pizza Sonirana, Andavaka Kadimbahoaka, Galana Kadimbahoaka. Raha ny atotanisa azo dia enina ireo fiara tratra, ny iray teo Anosy manodidina ny firaisana faha-efatra, ny efatra hafa teo Andavaka Kadimbahoaka ary ny iray kosa teo manodidina ny Galana Kadimbahoaka. Etitra ny sazy ka avy hatrany dia niraisina amin'ny fepetra toy ny fampidirana forera eny Anosy-Patrana ny fiara izay tratra mandritry ny 10 andro miaraka ny antota-taratasy mikasika ny fiara ary fahazon-dalan'ny mpamilina amin'ny permis de conduire izany. Tsy mijanona eo ihany anefa ny sazy fa mbola miampy fandoavana onitra R900 isaky ny tanjaky ny fiara na R600 par chevaux isan'andro ao anatin'ny 10 andro. Ny commission mixte zany sy PR izy io. Fa commission mixte zany izy dia indrindra any amin'ny sécurisation mpandeha tena jerevana. Manahoana ny pneu, manahoana ny fiara. Indraindray misy pare-brise vaky nefa mbola hitondrana olona ihany. Santiona zany manahoana ny avo entana. Avo be hoe sa misy entana ny ambany any ciment sy ny fantsika sy ny ataontsika hoe antsy. Manahoana ihany koa ohatra ny etahan'ny voiture ny etanao anatin'ny fiara mihitsy fangaro amin'ny olona zany. Reny rehetra reny pour sécuriser ny olona foana mitandrina. Fanombohana ny androany fa mbola hotohizana amin'ny zotra hafa mampitoy ny lalam-pirenena rehetra. Noho izany dia manentana ny coopérative ary ny mpandeha ny commission mixte de contrôle mba hanaraka ny ara-dalàna mba hisian'ny filaminana eo amin'ny tontolo fitaterana.